Eo amin'ny sehatra ny fampianarana kosa indray dia niva ny olona ny fampianarana ininivo ny anjery manontolo tsy hisy ny taona fotsy amin'ity taom-pampianarana ity satria dia miandry ny fametrahany tompon'andraikitra ny tetiandro mpampianarana sisa ireo mpianatra mandrato fianarana eny anivon'ity anjery manontolo etsy Akatso ity, fianarana izay miantoka tanteraka ny hoavin'ny tanora raha nambara ny filoha mpitarika pedagojika eny Akatso. Manoloana ny fivahan'ny olana ety amin'ny université izay filoha sady mpitarika pedagojika dia mitondra ny teny fisaorana ho an'ny fitondram-panjakana sy ny CSS nahafahana namahan'ny olana tsy nisy ny taona fotsy tao anatin'ny fanarahana. Dia eto zany zahay dia mitondra ny teny fisaorana ho an'ny ministera mpiany fampianarana ety amin'ny ambaratonga ambony ny aino sy namahan'ny olana ka tandrovana an'izay hoavin'ny tanora sy ny mpianatra malagasy zay. Misaotra koa izahay ny mpianatra namana tao anatin'ny fitakiana izay natao satria nisy ny firaisan-kinana ny mpianatra, nisy ny faharetana tao anatin'izay indrindrindrindra ary manentana an'izy ireo hijery ny tetiandro mpampianarana isaky ny établissement misy avy tsirairay avy satria raha ny tokony izany amin'ny herinandro ity mivoaka izay tetiandro ny fanadinana sy ny fampianarana zay.